Manahoana daholo tompoko. Ny tsioka avy atsimo antsinanana malefaka no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara atao anatin'ny 2 andro avy fa miha-matanjaka koa izany manomboka ny alarobia. Mikasika ny an-dranomasina indray dia tsy dia misy loatra ny atahorana fa milamina ny ranomasina. Ho amin'ny rapitso maraina ary dia somary mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny ray apahatelo avaratry Madagasikara. Anorana malefaka kosa ty Analanjorovo sy Toamasina ty fa ifandimby eo ny rahona sy masandrana any amin'ny faritra sisa. Aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina ty amin'ny faritry ny Avoatany fa somary atevitevina ny zavona ny any amin'ny faritra Haute-Matsiatra, Iorombe, Anosy sy Anjohiny ka mila mitandrina ny mpamily fiarakodia. Ho amin'ny rapitso tolaikandro dia mafimafy hatrany ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny ray apahatelo avaratry Madagasikara sy ho antsika ty amin'ny faritra Analamanga ty. Miteny ho azy angamba sary fa dia ibalika be avokoa ny masoandro saika manerana ny nosy malalatsika fa tsy ny aty amin'ny faritry Toamasina sy ny manodidina azy aty no isy orana tandrivon-drahona madinidinika. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia mihetsika firy 9 degré Celsius no ambany indrindra ny vakina karatrany, ny ambony indrindra kosa dia ianareo any Toliarany no isitraka ny hafanana 4.30 degré Celsius. Enare, ibalika be ny masoandro amin'ny rapitsony any amin'ny faritry Johannesburg sy La Réunion, norana malefaka ao amin'ny faritry Comore, akaendrika tandrivon-drahona zany Maurice sy Seychelles ary ny faritry Bangkok. Dia hatreto no mikatona ny fandarana meteo antsika ao amin'ity alahady ity fa me fotoananareo amin'ny manaraka. Veloma tompoko.